Tompoko lahy sy tompoko vavy, amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy tompo sy mpanjaka no hiarabanantsika fiangonana rehetra, itsika vahiny nasaina rehetra, itsika vahoaka malagasy rehetra, na ny eo amin'ny mpitondra fanjakana, na itsika ivelan'ny fanjakana, ny mpanao politika rehetra, na ny ao anatiny na ny ivelany, ny vahoaka malagasy kristianina, ny fiangonana rehetra, ny olotsotra na ny vahoaka madinika na ny mantra. Reko ny antsonareo, reko ny fitaraina ny vahoaka malagasy rehetra, reko ny fahoriana, ny fijaliany ny vahoaka malagasy rehetra, miantsoantso mitabataba, mantra mijaly, mandeha mitety ny faritry ny nosy rehetra, hatrany ambany vohatra lavitra, na andreny vohatra na ambany vohatra dia mitaraina, samy mahatsapa ny fahoriana iainan'ny vahoaka malagasy. Fito amby 50 taona no ny iainan'ny vahoaka malagasy tao amin'ny fahaleovan-tena. Raha nitolona ny malagasy dia nanantena fa mba hiadana sy andro fahizay ny fiainan'ny vahoaka malagasy. Mpitondra maro no ny fandimby, tonga teo amin'ny fitondrana, teo ny maramila, teo ny manam-pahaizana, teo ny dokotera, teo ny mpandraharaha, teo ireo olona nanam-pahendrena isan-karazany, nanao ny fahaiza-manao rehetra, mitondra ny herin'ny ray manontolo mba hanarenana sy hamonjena ty firenentsika malagasy ity. Kanefa indrisy noho ireo anton-javatra maro samihafa dia tsy mbola tafavoaka ny firenentsika malagasy. Tsy hoe akory ny mpitondra antsika ny fandimby teto Madagasikara dia olona tsisy fahaizana, fahalalana na fahendrena, ka dia nahatonga ny firenentsika anatin'ny fahantrana tahaka izao. Nanao izay azo natao tokoa raha mpitondra antsika ny fandimby ireo, kanefa indrisy nanao tsy nambinina hoy ny fitenenana izay ka inona moa no azo atao. Ka dia mbola anatin'izao fahoriana sy fahantrana izao tsika, nitondra teo zany ny mpanao politika rehetra. Kanefa ankehitriny itsika vahoaka malagasy amin'ny faritra izay andehanana rehetra dia miantsoantso hoe pasteur Mayolina, miandry ianao ny firenena, vonjeo ny vahoaka malagasy, vonjeo ny firenena fa mijaly, fa efa teo avokoa ny mpanao politika rehetra, izao no mbola hiafaran'ny firenentsika. Fa maingavy anareo mpitondra fivavahana, mba raisondray ny andraikitrareo hamonjy ity firenena ity, fa mijaly ny vahoaka malagasy. Fa sao dia mba ianareo olon'Andriamanitra, vahoaka an'Andriamanitra no sisandrasana hamonjy ity firenena malagasy ity. Raha ny faminaniana ny men'Andriamanitra dia hoe ho apetraka, ary mpitondra roa aorinan'ny fitondran'ny filora valomanana rehefa tanteraka ireo dia ianao nitondra ny firenena malagasy. Izany antony izany no tsy nilatsahana ho filoham-pirenena tamin'ny 2013 satria ny mpitondra voalohany dia niteteza mita, ary ny mpitondra faharoa dia izao fitondrana misy eto amin'ny firenentsika izao. Kanefa dia mbola mikaikaika sy mitaraina ihany itsika. Raha teo hitondra fanjakana, raha teo filoham-pirenena dia efa nilatsaka tamin'ny 2013 satria nianjera 2013 ny faminaniana. Kanefa ny arak'ilay faminaniana dia mbola misy mpitondra roa aoriana ny filora valomanana, ary manisana ao 10 taona rehefa tonga ny taona 3 dia afaka 10 taona dia ianao ny nitondra ny firenena. Izany hoe diso ny compte nataon'ny fiangonana tamin'ny 2003 hoe afaka 10 taona, nanao hoe 2003 plus 10 2013. Fa raha rehefa aminanina dia nazava tsara hoe afaka 10 taona, ary mbola misy mpitondra roa aoriana ny filora valomanana, dia ianao no nitendren'Andriamanitra hamonjy sy hanarina ity firenena ity. Koa dia mandehana amin'izao herinao zao, ka dia noho izany tsy nilatsaka tokoa izay tamin'ny 2013, anaporofona fa tsy 2013 ilay faminaniana fa aorinany, ary porofon'izany ny vahoaka an'Andriamanitra izay mbola hitantsika amin'izao fotoana zao. Ka resy lahatra ny vahoaka an'Andriamanitra nanao ny antso tao hoe andao paster, raiso ny andraikitrao hamonjy ity firenena ity. Ka le ametrahana anao dia izay vahoaka an'Andriamanitra vonona ametraka anao. Ka raha amin'ny alalan'ny fifidianana io dia vonona izay ametraka anao amin'ny alalan'ny fifidianana.
izay fiangonana hoy ry zareo dia tsy afaka manolotra kandida fa eo ny antoko izay noforoninao dia ny Gideona fandresena ny fantrana eto Madagasikara nangatanareo teo mba anolotra any pastera raha fifidianana no ametrahana azy eo eto ny antoko politika filohan'ny GFFM tonga eto ko dia renareo zany antso zany ka dia ambarako amin'ny fomba ofisialy fa raha ianareo voaka malagasy rehetra tsy akanavaka no manaiky fa ametraka ny tenako amin'ny fitondrana na amin'ny alalan'ny fifidianana na amin'ny alalan'ny fomba hafa dia manaiky satria reko ny fahorian'ny voaka malagasy amin'izao fotoana. Karaha sitrakareo dia vonina ny tenako andrainy andraikitra anarenana ity firenena malagasy ity amin'ny taona ho avy 2018. Marina! Sagano ambony ny tanatsika raha makasitraka izany tsika vahoaka malagasy ny fiangonana rehetra ataotsika mitehaka mihaja no mesatsika voninahitra an'Andriamanitra. Gura-gura kabe! Gura-gura kabe! Isaorantsika Andriamanitra izay zany ny fanambarana lehibe ko dia samy mitondra mbavaka amonjy ty firenena ity itsika ko dia ny tompony hitazo voaka malagasy tsirary avy izao voninahitra teo an'Andriamanitra irery ihany. Haleluya, haleluya.